Fampalalam-baovao mahakasika ny voly dipoavatra ny Tinambara. Manana ny herijika ilaina isika malagasy eo amin'ny sehatra ny famokarana dipoavra ho fampiroboroboana izay sehatra izay ary dia nisy ny atrikasa izay nitanterahan'ny ministeran'ny varotra ny arahana tamin'ny prospere teo ihany koa ny IPC tamin'ny 12 hatramin'ny 17 ny volana desambra lasa teo no nikarakarana izay etsika goavana izay Lova Ramanantsoa no amitina ny vaovao. Mamokatra dipoavatra hatramin'ny 4 arivo taona ny Madagasikara. Raha eto amin'ny tsenan'ny Azia nefa ny resahana dia efa mahatratra hatramin'ny 4 alina taona ny tinady amin'ny resaka dipoavatra. Ho fampiroboroboana ity sehatry ity ary dia nisy ny atrikasa izay nitanterahan'ny ministeran'ny varotra ny arahana tamin'ny Prosperer ny IPC na ny International Papers Community teny Ambatobitra eny Ambohimanambola. Manao ny atrikasa ny momba ny poavra ity tokoa zay satria misy olana lehibe amin'ny lafiny akateknika zany ny famokarana poavra eto amintsika. Fantatsika fa taloha Madagasikara tena anisan'ny sangany amin'ny famokarana poavra fa amin'izao fotoana izao nohon'ireo le vokatra hafa isan-karazany mifaninana amin'ny poavra dia lasa nataon'ny mpamokatra ny zorom-bala raha izay fiteny azy ny famokarana poavra anka na eo amin'ny lafiny kalitao na eo amin'ny lafiny quantité zany dia tena latsa-danja tokoa ny poavra amin'izao fotoana izao nefa ny atao hoe ny fitadiavana ny poavra eo amin'ny tsena iraisam-pirenena zany dia lehibe dia lehibe tokoa ka fotoana zany zao tokony hamoazana ny poavra indray mba ho ampibobotsika ny toe-karetsika no voalohany indrindra anampy ireo tantsaha sy mpamokatra poavra amerina amin'ny laony indray ny famokarana poavra. Nambaran'ny ministry ny varotra Ramatoa Olga Malasaona nandritra ny fotoana ihany koa fa hiditra ao anatin'ny fikambanana iraisam-pirenena eo amin'ny seha-piariana dipoavatra isika malagasy. Nisy tokoa ny fifanaovatsiny teo amin'ny ministeran'ny varotra sy ny tale jeneralin'ny IPC. Fantatra nandritra ny fotoana ihany koa fa isy ireo teknisianina nanome fampihofanareo mpandrarà amin'ity sehatry ny dipoavatra ity izay ho tanterahan'ny IPC. Napetraka ho ara-pameana ihany koa ny fanomezana takalim-baovao sy serasera mba ahafahana mampiroborobo ny seha-piariana iraisam-pirenena.